moa zany resaka raharam-pirenena moa fiainam-pirenena jerevana sady mandeha ihany moa zany amin'ny lalana fa tena mandreraka ny embouteillage koa safitranaasa mihitsy moa zany ty embouteillage eto Antananarivo ty fa tena miala ny tosy efa adiny telo vao tonga aty amin'ny ville tena manahirana mihitsy ary raha monjy ny fivoriana moa zany zao dia miala any an-trano amin'ny 5 maraina dia amin'ny 7 amin'ny 1 ambin'ny 10 vao tonga raha ohatra aty amin'ny ville koron-drano aty zany mizotra amin'ny lalana makany Ivato zao tena efa miala tany amin'ny direct tany amin'ny radio télévision RTA tany koron-drano mandeha any Ivato zao dia efa adiny telo latsaka kely zany zao vao mahazo amin'ity lalana tsara sotry ty dika zany fa tena mangididy mihitsy ny orona hafanana sy ny tariny izany fa miresaka raharam-pirenena kely vetivety sika tepotsy vonona fotsiny fa tsy vahaolana ho an'ny firenena malagasy ary mbola ny fifokahibotra rehefa zavazary io zany mbola kondo ao satria kondo zareo fa politika vazaha sy politika zay le tena tsy mety amin'ny malagasy ihany mbola hopetraka zareo dia raha izaho manokana koa nervilary tiktak do zay tena ilaina arsina piso zao tontolo zao sy nomeny zanahary be ny vahaolana ho an'ny firenena hitako mihitsy fa tsy ny vazaha sy fomba zareo no ametraka zareo fikonandoa pirena dia kondo an'iny tsy maintsy vazaha metimety amin'ny fifokahima reo ny apetrany eo gatsy reo ihany nefa nametraka ny zay finono fandimby teo hatramin'izay ny fifokahima foana mametraka an'io ary zay metimety amin'ny finonon-dreo ary nefa le malagasy misy hoe averina ny fomba zay zany dia tena hoe tanjony malagasy misy le hoe averina ny fombany no tsy mbola tsona aloha fa mbola miresaka resaka publika azo malagasy averina ny fombany no vahaolana ho an'le firenena malagasy fa tsy hoe malagasy miova le mpitondra fa raha mamerina ny fombatsika mihitsy zany tsika raha zay dia zéro tsy tafavoaka ny firenena izany ary tena mila olona dictature ametraka n'le tena fomba ny gasy mety amin'ny gasy napetraka eo ary zany dia tena efa pitaiko amin'ny colonel Mikael tena mila manova aloha tsy mbola mety ilay fikonandoam-pirenena io sady satria mba apetraka aloha le tondrozotra mapetraka aloha lay tsy mpifampifezina inona le zavatra mapetraka mila diovina aloha ny tanàna fa mbola ao ngeny vazaha sy ny firongo le zero zao fa manambara sady ary ny zay tarika ny fivoriana hoe averina rajoelina iaraky kondo an'inona anaty efa izy naongany efa namononainy olona firy takiny inona tena tsy ve nabe folo taona ve napotika amin'ny firenena fa mbola mila vazaha ihany ve ka zay le izy zany hoe mbola misy vazaha sy firongoana raha miteny nareo tsy an'ny fifokahima ny teny an'iny dia olona zao miteny amin'ny tele izy manao akanjona fifokahima ka fa taranay zay fifokahima sy ny tsy izy ihany fa ile olona miteny korotana saim-bahoaka amin'izao hoe fa navaozana inona zany le ataontsika amin'izao hanavao mpitondra ve sa hanavao an'le firenena mihitsy zay zany hoe avy amin'ny karametr raha koe valaka tiktak zao tena fantany napetraka zay fa mbola mitoty fampitako hevitra ty fa hiteny amin'izay manomboka zao vahaolana amin'ny firenena mitoko izany dia tena mba hijoro amin'izay koa ny tangalamena mba hijoro amin'izay le ara-drazana za dia tena ho anatin'izay ara-drazana zay ao anatin'izay mpandala ny fomban-drazana malagasy mahebro ny malagasy maha-malagasy ny malagasy dia anao mba tena mba apetraka amin'izay le tena mety amin'ny malagasy izahay ara-drazana ny tena mila mitarika an'io fa tsy ny fefefika mavazaha nareo zany vazaha zany raha tonga dia fongoresory ihany mihitsy io ngena no tafady ny firenena tonga firenena matra na mbola 100 taona azy firenena ty tsy androso raha mbola ny fomba vahiny no anjanaka eto ka mbola mialatsiny amin'ny firenena tena ahilika sy dakana ary fomba fiteny taminao mihitsy lalatsotrany hoe ahilika reo mba tsy tena kivombolana mavetratra lay gasy manampaizana ao anatin'le fomba gasy zay tena mametana ny gasy malagasy fa ny vazaha zay reo manampaizana reo vahiny reo zay nefa manampaizana reo koa moa manambola tsy nangalatra dia zay manambola ihany mandeha zany dia lasa mbola fanavoazana arabola vidimbola ihany ve zany dia zavatra ho atao eto amin'ny firenena tsy androso mihitsy Madagasikara raha ohatra zao le zavatra ataontsika tena mandretreritra hoe fitondrana miaramity ty mba hoano amin'izay hoe andravaravitsika dictature andravarava ny zavatra tsy mety ohatrany lasa malemilemy kely zany nareo amin'le izy hoe iova ny fomba vazaha mbola verina ndray aloha ny rajoelona anatsika ny fikonandoam-pirenena efa vazaha tsy manana nationalité gasy tso efa nanokanana an'ireny toera fa anaty raviny efa tena efa tengasy efa nanarika nanokanana an'ireny teo mbola averina indray averina haninonao indray ikondo an'iny mitondra vahaolana iny 12 taona tsita zay amitengasy tsita zay tailatsaka 12 taona ny teo dia ohatrany maty fotifoly fiainam-pirenena ohatrany maty fotifoly izy zay fa dia mahazo to daholo zay samy courage daholo aloha fa ho avy eo ihany no tena vahaolana zay